Fampalalam-baovao izay ny eo anivon'ny FJKM misotro fitiavana fa mankalaza ny fahadimapolo amin'ny taona niorenany ihany koa ny FJKM Manandriana Lovasoa Avaradrano ao anatin'ny Synodam-paritany Iarivo Avaradrano ny fanavaozana ny efitrano fisainana io no nataon'izy ireo tsangambaton'izany fankalazana izany. Ao anatin'ny fankalazana ny fahadimapolo amin'ny taona niorenany ny FJKM Manandriana Lovasoa Avaradrano Synodam-paritany Iarivo Avaradrano amin'izao fotoan'izao. Ny fanavaozana sy fanitarana ny trano fisainana no natao tsangambato izany fankalazana izany, efa ao anatin'ny fanamboarana tanteraka ny Fiangonana amin'izao fotoan'izao ary ny 570 ny asa no vita ankehitriny. Nisy ny fotoana saika iarahana amin'ny Synodam-paritany sy ny fobe FJKM ny asabotsy ho avy izao, saingy ahemitra amin'ny fotoana avy izany fotoana izany noho ny asa fanamboarana mbola tsy vita tanteraka. Izy kosa ezaka faraparany iarahan'ny kristiana manatanteraka amin'ny alahady ho avy izao. Tsika teraka amin'ny Fiangonana Maria Lovasoa Avaradrano sy ny mpiraitan-drazana rehetra riavana. Araka ny fandaharam-potoanantsika dia ny alahady izao no iarahan'ny Fiangonana sy ny zanak'ampielezana rehetra manatanteraka ilay ivony jobily fa 50 taona ny Fiangonana. Noho izany dia manasa antsika rehetra riavana. Teraka ny Fiangonana rehetra ary raha mahatsiaro fa zanaka ity Fiangonana ity dia ho tonga isika hifanotrona, hifamehery isika. Araka ny hitantsika ankehitriny dia efa eo andalam-pamitana isika ny tsangambato dia ny trano fisainana niorenany sy ny fanitarana izany trano fisainana izany. Dia marihana fa nisy ihany koa ny fotoana nikasaina ho tanterahana ny 13 asabotsy niarana tamin'ny Synodam-paritany sy fobe kanefa moa mbola andalam-pamitana n'io trano fisainana io tsika dia ahemitra amin'ny fotoana izay mampety azy ny an'ny Synodam-paritany fa rehefa tonga ny fanokanana vita soamantsara ny tsangambato dia miantso ny Synodam-paritany fa izao zany aloha dia tsika fiangonana rehetra no asaina ho tonga maro ny alahady io amin'ny 5 vora sasany fotoana ary isy moa ny raky dehibe ho tanterahantsika ho enti-manana manatanteraka mamita izany tsangambato izany. Ny fotoana iarahana amin'ny foibe sy ny Synodam-paritany Iarivo Avaradrano no ahemitra fa nitaranaky ny FJKM Manandriana Lovasoa Avaradrano rehetra kosa dia asaina mba ho tonga eny atoerana amin'ny alahady ho avy izao iaraha mientana amin'ny famitana ny asa.